Mahakasika ny fitrandrahana indray kosa ary dia afaka manohy ny dingana manaraka amin'ny asa fitrandrahana ataon'ny orinasa Madagasikara Oil natolotra ity orinasa ity ho an'ny foibe-pirenena mahakasika ny tontolo iainana tokoa mantsy na ny ONE ny tahirikevitra mahakasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy. Natolotry ny orinasa Madagasikara Oil ny foibe-pirenena mikasika ny tontolo iainana na ny ONE ny tahirikevitra mikasika ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy mikasika ny fitrandrahana menaka mavesatra izay ataony ao Tsimororo tafiditra ao anatin'ny hidingana voalohany ankehitriny na ny phase 1A. Etsy andanin'izany dia nitolorany ONE ity orinasa ity kosa ny fahazondalana ahafahany manohy ny dingana manaraka amin'ny asa fitrandrahana ataony. Ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy nataony tetikasa Madagasikara Oil. Isika efa Madagasikara Oil no tetikasa fitrandrahana solika voalohany anomboka zany fitrandrahana solika eto Madagasikara. Efa mandalo taona maro tamin'ny fikarohana sy ny fitrandrahana andrana. Rehefa nandray ny fanapahan-kevitra zany ny fanjakana ny nanomezana izy ireo eo amin'ny drafitra amelarana zany tetikasa fitrandrahana solika zany toy eo amin'ny dingana izay anaovan'izy ireo ny fanadihadiana ara-tontolo iainana zany sy ara-tsosialy nanomezana azy ireo ny fahazon-dalana. Androany izy ireo tonga eto matotra izany tota-kevitra izany izay zava-dehibe tokoa zany antsika eto Madagasikara. Zava-dehibe voalohany indrindra amin'ny fitrandrahana solika fa zava-dehibe koa hoe tsy maintsy jerena ny ara-tsosialy. Nafeno ny fenitra ny orinasa Madagasikara Oil taorian'ny fanadihadiana natao no nahafahany nahazo izao resepise zao. Ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy dia efa voafaritra ny lalàna misy eto Madagasikara ary ny lalàna dia mamaritra fa tsy maintsy atao ny fakana ny hevitry ny olona rehetra voakasika avy eto voakasika na ny tsy voakasika ara amin'izany tetikasa zany fa manan-kolazay ao anatiny zany tetikasa mikasika ny fitrandrahana solika izany. Dia voalaza ny lalàna raha ny lalàna ara-tontolo iainana. Ny fametrahany an'ireo le tota-kevitra ireo dia mbola isy fijerena aloha ankoatran'ilay hoe ampy ve le document ireo tota-kevitra napetrany dia mbola isy ihany koa zany ny fijerena hoe manaraka an'ilay terme de référence izay efa mekena taty amin'ny office national de l'environnement. Hiditra amin'ny dingana manaraka amin'ny fitrandrahana menaka mavesatra ao Tsimororo araka izany ny Madagasikara Oil dingana izay mitondra ny anarana hoe teknika hoe phase 1B. Tafiditra ao anatin'izany dingana zany ny firosoana amin'ny tombana ara-teknika sy ahafahana maka ny hevitry ny be sy ny maro mikasika ny tombanesaka ataon'ny orinasa Madagasikara Oil izay aritra enim-bolana eo eo. Efa nilaza moa ny orinasa Madagasikara Oil fa afaka 3 na 4 taona dia hatratra 9 hatramin'ny R1 barika isan'andro noho menaka mavesatra ho vokariny atolotra ny tsena anatiny.